Notanterahina androany tetsy amin'ny Résidence Ankerana ny atrikasa handaniana ny politika sy paikady nasionaly fampiroboroboana ny sehatry ny volobe na ny bambo entina nenana ny fandripahana ny ala ary hiarovana ihany koa ny tontolo iainana tena antony izany atrikasa sy fandaniana ity politika nasionaly ity. Maro ny vokatsoa entin'ny volobe na ny bambo sy ny fomba ampiasana azy. Eo ny fiarovana ny nofotany, ny tahirin-drano, fampodiana ho ala ny taningazana, fiazonana ny karbona, anaovana fanaka sy haingon-trano, azo atao arina fandrehatra sakafom-biby ihany koa ary azo atao trano ary tetezana ihany koa ny volobe. Isy ny fametrahana ivitoerana fampiofanana sy fanodinana iraisana any amin'ireo faritra efatra ao anatin'ireo faritra 5 iasan'ny fandaran'asa prospere. Toana avy amin'ny ara-teknika avy amin'ny bara zany fa fanatanterahana azy zany dia natao eo amin'ny lafiny fampiroboroboana ny fambolena ny fikarakarana ny mpanao zanakazo eo koa ny fanodinana fampiofanana maro dia maro ny fanatanterahana ary efa miditra amin'ny ataontsika hoe fametrahana ny fitoerana fampiofanana sy fanodinana iraisana. Izay zany amin'ny faritra anakefitra zany ny anomboana azy ary ity politika nasionaly ity zany dia anisany mbola anamafy sy anatsara le fiarah-miasa n'ireo mpisehatra rehetrarehetra ahafahana mampiroborobo be kokoa ny ataontsika hoe ny zotra firenena volobe eto Madagasikara. Nisy androany ny fandaniana ny politika sy paikady nasionaly fampiroboroboana ny sehatr'asa volobe entina hampiroboroboana ity sehatra ity manomboka amin'ny fambolena hatrany amin'ny fandafosana sy ny fanondranana azy. Misy ny fanoratana zany le izy amin'ny alalan'le zay fanangonakevitra azo avy eo misy comité de validation, comité de rédaction zany eo anivon'ny ministère zay anao amin'ny fandrafetana farany le document zany dia avoaka le izy. Iroso amin'ny fandrafetana volavolan-dalàna araka izany ny komity anatanterahana ny politika sy ny paikady ary ny drafitr'asa.